Mitaraina ireo mponina ao Ankazoabo noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny solombavambahoaka any an-toerana. Tsy mijanona amin'ny maha solombavambahoaka azy manko ity député ity fa dia mifeny raharaha rehetra any an-toerana. Tsy voahaja araka izany ny fisaraha-pahefana araka ny nambarany mponina any an-toerana. Etsy ankilany, ahinin'ny mponina ihany koa ny fisiana kolokolo sy fiara-miasa eo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpanao asa ratsy. Tsikaritra manko fa tsy migadra ireo mpanao ratsy fa mandoa vola any amin'ny ingady solombavambahoaka dia mivoaka. Tsy vitan'izany ihany fa izay mpiasam-panjakana tsy manaiky azy dia omeny famondran-toerana toy ny nahazo an'ny procureur. Manontany tena ihany ireto mponina sao dia efa tsy rariny ny zava-misy ka miantso ny fitondrana foibe analany zo amin'ny maha solombavambahoaka ahafahan'izy ireo manenjika ity député ity any amin'ny fitsarana. Arahantsika toy izao ny fanehoan-kevitry ny vahoaka any an-toerana. Dia mbo tafiditsy raha tasy agnatiny faritra Asimo andrefana dia ao amby roa eo amby telo fosiny zany ro tere io manamanzo io olo maty anaky io olo maty ray olo maty anabavy io tere zany handray eny amby telo amby efatra amby dimy ino nefa ny mahagaga dia terenandreo matoa député raha fa mahazo gny amby roa amby telo igny olo manamanzo maty longogny dia apatra amin'ny roapolo tapitrisa agnaminy de sy migadra zareo zany fa zay faty zay hatramizay namono olo gadra tompoko ato agnatiny district Anakazoabo sy misy gadra raiky zay gadra dia mandoa vola roapolo tapitrisa agnaminy votsy roapolo tapitrisa agnaminy na namono olo zany na nangalasy zany na naparasy olo zany sy misy olo gadra na dia anakiray aza fa dia tapena vola fosiny ny vavan'Andriamatoa député dia rava ho azy zany ny raha sy mety ka mahatonga anay mitaraina reto olo lako reto mitaraina anjarako ro miteny fa olo lako reto dia mitovy alahelo amizay aby zany amin'ny fahafatesa zay misy eto Ankazoabo sy misy maty moa sy azo vilify lamba maty longo anao mba karazana famoezazy ngombo raiky amby telopolo araky ny dia dina voafaritsy ato agnatiny Asimo andrefana fa dia mirary fandraisanareo andraikitsy ary mba mitongava anareo agny indrindra fa ny siady zay sy fantatsinay nasika anazy hatramizay ka hatramizao ka mba tokony mba hisy inspection d'etat mba inspecteur d'etat mba tonga eto mba hijereny hoe nakaiza io volany siady ato agnatiny district Anakazoabo misaotra tompoko tamindray mandeha teo teneniko asakasiandava ny zavatra sy mety eto Ankazoabo anisan'izany ny tombosoa rehetra zay omeny fanjakana anay ty Ankazoabo zay sy azonay vahoaky anisan'izany ny volany siady zay sy hitanay hoe io fotodrafitrasa vita tamin'ny volany siady anisan'izany sy fandriam-pahalemana rehetra toy ny halasy sy faly tamizay zavatra nataoko zay ka eto zay mbola manamafy fa mbola mitohy ora matahora misy aminay Ankazoabo eto ka tarainay aminareo fitondram-panjakana mahefa mba andraisanareo fanapakevitra mikasika an'izay solombavambahoaka anay satria mizaly zay eto anaty district Ankazoabo izy io zany solombavambahoaka anay ka ny angatanay ny levenany io ny immunité parlementaire io dia mba angatanay ny isarana azy amin'ny zavatra rehetra misy eto anaty district Ankazoabo misaotra tompoko efa indrindra zao andro fanavaozana zao mba manjaka ny raha député zany eto fa indrindra nisy fangataham-pitenenana tamin'ny fahatongavan'ny filoha Mikael taty Ankazoabo fa ny tampenan'ny district zahay tsy teny noho ny baiko avy eo amin'ny district abako amin'ny député hoy amalatsiny dia ny manarakaraka an'izay moa zaho eto miteny zao dia hiharany tsindry azo lena manokana amin'ny fonctionko io amin'ny mahadélégué ny mponina aheto amin'ny Ankazoabo satria mikambanao amin'ny jeune Z dia nantsony manokana hoe anao alanay satria mikambana amin'ny fitiba barami dia tsy tokony hipetraka eo anao gadraiko anao ato moa nisy vary tonga tato 5 tonnes menaka 25 bidon siramamy ty chaque fa terena fotsiny zahay hanao somian'io nefa izy ihany no mizarany volombelony zany ny président fokotany efapolo zay nampahafantarana ny fahatongavany zany ahodikodiny ato miaraka amin'ireo meramera sasasasany zany zay nanao nisy cahier d'inventaire zany taminahy eo makasika an'izay ka dia zay sy zay zany nahatongavanay ato fa angatahinay zay
tsindry hazo lena makasika ny vahoaka zay satria misy loko tegna eto dia ny vahoaka ato amin'ny distrika an'Ankazoaby Manontolo zay tsy ankasitrahako ny tarainy satria manohany reto barami reto noho zay zavatra zay indrindra ny tapimbava zay tena mahatonga anay amizao satria indrindra na niaraka sara zahay zao amavoina fa hoe tsy mahavita zavatra mandeha amin'ny agny le olo akany vola dia zahay eo amin'ny ministera zany no voatihitihy ratsy am'izay zavatra zay hoe alanay tao nareo gadranay tao nareo dia izany sy zany tompoko no angatahanay valiny indrindra ny fanovanandreo sampana maromaro tahaka andry sebe ny procurera zao procurera ny zao fa tsy procurera mbahoaka sebe ny zao fa tsy sebe mbahoaka zay zany no angatahanay hoe ahojerena manokana amizay makasika mihitsy ary tena mbola misolo an'izay mihitsy hoe mipiasa namako dia mitaraina fa tsy harany zany tsindry azo lena zany hoe affectena anao raha mpampianatra ao zany dia amin'ny agny no hangatahana ny affectation iaho tsy manao n'inona dia affectena mpampianatra aho miteny eto zao raha tasia amin'ny ponina zany ka dia marina tokoa ary tsy fankalam-bolon-koditra zay zavatra zany fa zavatra iaignan'ny vahoaka ka zay no joroako eto amin'ny mahadélégué ny population azy satria ny ponina dia vahoaka zao dia misy olo tena ny ministeran'ny ponina sy ny vahoaka ary miaro ny vahoaka ka nao faty nao velona zany dia zay no joroako eto mankasitraka toma zany dia mbo alahelo mahakasika an'ity iaho koa zany dia solotegnany GNG eto amin'ny district n'Ankazoabo coordinateur ny GNG aho zany eto ny zavatra misy nefa tapenambava zahay GNG satria i député io aby avao zany mahatonga ny fanapenambavanay ndray andro ahay zany nangataka mba hanentana ny namanay amin'ny radio dia natahotra moa zany Delcom dia niteny hoe mandalova amin'ny district dia nandalo amin'ny district koa ahay dia niteny zany ry district eo hoe mandehana anareo amin'ny député anagnako proof zany zavatra zany dia amin'izay resaky ny fanaovanay amin'ny district zay satria ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra eto zany dia baiko iny député aby koa tsy misy mba hoe mba atao an'izao fa iaby ny baiko ny asa-panjakana rehetrarehetra koa mangataka aminareo lehibe dia tsy nigadra le olo nangalatsany olo ary navadika affaire correctionnel ilay affaire ka gaga aho hatreto fa mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba hidina na hangalany immunité parlementaire ny tondra fanavaozana amin'izao fotoana zao satria betsaka ny zavatra tokotry havaozina aty amin'ny district ny Ankazoabo indrindrandrindra fa ny fitantanana amin'ny asa-panjakana tsy ahitana séparation de pouvoir zany ny aminay ato mpianatra dia izy misy ro miteny hoe alao teo io dia tonga dia niala tokoa ane iaho nalany sahala am'izay ny namako rehetra zany tena mangitikitiky matahotry raha vao manao zavatra kelikely dia amin'ny agny raha misy mpampianatra sy mampianasy tonga dia izy ro miditra sehatry amin'ny mikasika an'ireny mpampianatra regny miasa fampianarana zany dia lasa izy ny drainy aminay ato lasa izy ny chef Cisco aminay ato lasa izy ny chef zapy aminay ato lasa izy ny directeur d'école aminay ato tsy misy mahazo mihesiky ny mpiasam-panjakana rehetra ato ka mitaraina an'izay aho zany satria gnanakay fa vita satria fa nalany chef zapy aho fa vita satria fa ho retirety fa ireo namako reo zany satria mitady fanavaozana asika amin'izao fotoana zao station zao avao ny malaza ato fekitefako reha zay avao zany ny malaza ato fa zay mihitsy nandifasany madame Félicia procureur teto sy nanaiky lembenana io madamo tena madame soasa io tonga dia nafindra vetivety nefa mbo tena raha tsy piasan'ny fisarana tegna mbo fotoana tokony hifindrany madame Félicia akory satria sy nanaiky nataony dia nafindra zay tsy manaraka ny baikony zany zay tsy manaraka ny baikony na entité izy tsy mesy miala sy teo zay ny asa-panjakana zay fa gn'aminay aty zany ny information rehetra dia tsy misy zany hoe mbola ataosika hoe orange avao zany mipetraka aminay eto amin'izao fotoana zao ny fanisaham-bahoaka zay hoe zao tokana tsy misy fanentanana io am'izao tsy lala ndray zao miteny zao tsy mahalala ary tena mbola sy voasoratra amin'izany biometrika zany ny olo rehetra afaka mandeha toy ianareo magnaprofo an'izany asa publicité na sakafo vondraky avao tsy misy information helinay mikasika gn'agny Antananarivo agny kahy mijoro eto mba mitaraina an'izay zavatra zay mba hidinanareo tompona andraikitra mivatana toa mba hijery ny fandehan'ny asa-panjakana aminay ato fa tsy mandeha zay gnazo itenenana anazy mampanahirany era pitegny mbola sy tongagna amin'ny président assemblée ny fangatahana fa
fa natao le akety ka mangataka zahay zany mandra-piavian'izay agny amin'ny filohan'ny assemblée indrindrandrindra izany filohan'ny assemblée zany ane olo boaka aty Toliary boaka Simandrefa iray région aminay ka mba tokony jerena ity Akazoabo ty satria mangetaheta Madagasikara sahalan'ny Madagasikara koa Akazoabo na dia district kely aza koa mangataka zahay zany jerena ny asa-panjakana ato fa marary tsy salama tena tsy salama ny asa-panjakana sota to Io koa